tsy teo amin'ny siatry ny mampanakanto azy fa nisongadina ihany koa Irabesaiky Guillaume na Iomgi teo amin'ny tontolon'ny politika izay efa solombavam-bahoaka ny distrika Ambohimaso iray tamin'ireo solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny Iomgi teo amin'ny lapany Tsimazaza ny député Natsoui Jojean. Nananjarana toerana teo amin'ny siatry ny politika Irabesaiky Guillaume Marina Iomgi kambana tao amin'ny antoko politika vizy efa solombavam-bahoaka voafito Ambohimaso taona 4 hatramin'ny taona 5 tamin'ny tetezamita dia anisany ireo 500 voatendry mpikambana tao anatin'ny kongresin'ny tetezamita ny taona 10 Irabesaiky Guillaume iray tamin'ireo solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny Iomgi tao amin'ny lapany Tsimbazaza ny solombavam-bahoaka Natsoui Jojean. Zany malahelo satria niaraka député taminay tato Tsimbazaza Iomgi ary olo mafinaritra izy ary tsy afeniko eto koa moa za moa katolika sika lo mon père moa teo zany ary Iomgi koa olona ex-séminariste fa nanao frère mihitsy izy ka donc hoe rehefa nahelo zavatra navoazy igny tena malahelo hoe tsy haiko mihitsy zavatra lazaina tsy haiko zavatra atao fa zavatra tokony atao ny fiverako azy amin'ny lafiny anankiray nahoana moa izy tokony mba hoentina ty mahamasina aloha isan'olo mangana Iomgi tokony andrasanao amin'ny gymnase couvert izy dia alefany satria nisy mpanakanto araiky teto maty Kolomajanga maty Tananarivo izy noho n'izy avy any Majunga tany Majunga dia tika ta Majunga avy eo izy dia tika nalevina amin'ny Fianarantsoa ka manino moa raha ohatra izy amin'izao hoe etika ty Tananarivo dia aty moa ny député mba mamangy ao le député namany tamin'izay fotoana zay. Tamin'ny asany hoe ma-député anazy zany tena hoe fahatsiarovana tadidina fa hoe miteny azy hoe tato amin'ny assemblée zany. Raha dinihina izy tsy mbola nisy olona ny ataminy nandritra izay député tato hoe tsy fakazo foto-kevitra tsy mitovy fa nefa izy tonga dia mitsikitsiky any mifalifaly dia ato amin'ny cafétéria ato atony fiarahana rehetra miaraka fanakalo hevitra rehefa misy zavatra dia atao fandrindra aloha de finance zany dia miaraka mandinika hoe dia ahoana anaovana izy ity dia ahoana anaovantsika azy. Navita be teo amin'ny asany parlementaire Irabesaiky Guillaume Maria reverin'ny solombavam-bahoaka Jojean fa tokony mendrika ny omena mari-boninahitra tandrify azy.